androany a dia tia hampianatra anareo ny amin'ny herin'ny fahononantena. Wow, mba hivero angeny hoe herin'izany hoe tena mahono-tena izany foana e. Na dia am-pitenenana izany fotsiny azy zao dia mety efa tena isainareo hoe efa za tsy mamiono izany mihitsy satria za manana ty ilaiko ty dia mbola mila ty dia ty zao tsy mety dia ty mety dia ireo zanako tsy mbola voavony dia fanambadiako tsy dia tsara loatra. Dia miaritra kely nareo satria dia anan-java-keliny amin'izany hoe mahono-tena izany a. Ny hoe mahono-tena nge tsy midika hoe tsy misy zavatra mahirinao tsony izany, fa zany dia midika hoe afa-po tanteraka amin'izay toerana misy anao amin'izao ianao, nefa eny an-dalana ho any amin'ny alehanao. Ainao ny mankafy ny misy anao eny an-dalana ho any amin'ny alehanao. Hitanareo matetika sika rehetra manandreny zavatra ilayntsika ireny dia mitady sika izay hitrangany dia hitanareo ny ankamaroany dia zavatra tsara ary betsaka amin'ireny koa aza zavatra napetraka-Andriamanitra ao am-pontsika izay tena fanirino antsika mihitsy. Fa na zany aza tsy tiany tsy ahono-teny sika mandritra ny lalana izay ataontsika firy aminareo zao nefa nanao kajikajika fa ny ankamaroany zavatra miaraka amin'Andriamanitra dia ela mihoatra n'izay veranao azy. Dia ahoana ilay izy tena sarotra kokoa noho izay mety hiveranao azy. Zao fa hitako hoe ny fomba mety atsotra indrindra izany zao amiko mba ino kely ange azafady hitako fa ny fomba azo anaovana lalanao tsotra kokoa dia ny manapa-kevitra. Dia mila manao fanapa-kevitra ianao mba hahatonga anao ahono-tena. Mila manapa-kevitra ianao satria ny nofo dia tena tian-dakanina mihitsy. Ary raha mandeha araka ny nofo sika dia mbola azo hafatra raindray dia iampy zao. Ka ny fomba tokana izay mba iononantsika dia ny fanapa-kevitra na dia lalan-davitra aza ny mbola ho tanjona. Ninona zavatra ho lalovako eo? Andriamanitra nefa miaraka amiko zao. Izy no fe izany. Ny tena asako amin'ny fiainana dia nidera azy dia mankalaza azy dia nifandray aminy sy matoky azy mba hanaovana izay ilaina ho tanteraka amin'ny fiainako amin'ny fotoana mahamety. Hitanareo tsy voatery ho tezitra izany androany satria Andriamanitra tsy nanao izay nitadiaviko zao fa za matoky azy fa androany ny andro mety hitrangana izany dia hitranga androany izany. Fa raha mbola tsy androany izany andro izany dia mbola afaka mankafy ty andro ty ihany mandra-pendrasako azy anao izay rehetra ataony amin'ny fotoana izay anaovany an'izany. Zao tena mahitsy zany zao dia tena sarotra kely tamiko tamin'izany tanoranora koa. Ny hevitra matetika fa rehefa mandinika ianao hoe mbola manana fotoana lavalava iainana dia toy ny saina hoe mbola manana fotoana lalaniana foana. Fa mba te hilaza aminareo fa rehefa tonga eny ampitinareo ilay hoe ianao zany dia niaina koa mihoatra noho izay ambiny sisa dia hanomboka isaina hafa koa ianao. Avy eo ianao rehefa tonga eo miteboka izay alalanao fa ny vatanao mihitsy ny teny anao zao ny roa ampahatelo izany eo zao ny lasa ka mety eo amin'ny ray ampahatelo eo sisa zany ary raha toka mba ho tena tratranitra zany. Fa zao lazaiko anareo no manapa-kevitra fa tsy asa saina amin'izany tsony fa tonga dia akafiny isan'andro mpiainanareo ary tsy mitombony izany zao nitady io tsy mitombona mihitsy zany hoe ankafiny fiainanao zany sy ny hoe ahono-tena raha tsy efa matoky an'Andriamanitra tanteraka ianao ny amin'ny fotoanany mety eo amin'ny fiainanao sy ny fitsimbinany marina. Dia tiako sika hanomboka amin'ny fijerenan'ny Romana faraka 10 andiny fahina amin'ny 30 fa izy ary tamin'ny alalany no niaviany zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia niainga avy tany aminy. Ny zavatra rehetra miaina amin'ny alalany. Ny zavatra rehetra dia miopana sy miafara ary tanteraka ao aminy zany ho azy ny voninahitra. Amen. Ka ino ary tena dikan'izany zao? Momba an' Jesosy daholo zany. Momba azy daholo zany, tsy resaka momba fa ny momba azy daholo. Sainy amin'izany. Ny zavatra rehetra dia nendoa avy tany aminy. Ny zavatra rehetra dia fezina sy voazona amin'ny alalany. Mahita ny fiafaranao amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Izy no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana, ilay nanomboka sy namarana koa. Izy koa no ivony zavatra rehetra. Zao fotoana anantsika eto zao zany tsy hoe resaka anao na resaka fa resaka Jesosy zany.
dia isaky ny miazona antsika eo amin'izay tena tantsika sika dia mitombo koa ny hafaliana ao amintsika fa etsika hideran'Andriamanitra mba hiaina fiainana izay midera azy dia tsy haiko hoe za efa tonga tamin'ny fotoana izay ninoko fa tena maniratsira an'Andriamanitra ny mpino amin'ny tsy fahononan-tenany. Zaho dia amela anareo hitelina n'izany vetivety. Izany hoe raha manao izay tsara indrindra vitanareo nareo an'ny zanakareo ary tena manomana drafitra tsara ho azy nareo dia tena nanangona ho azy nareo dia efa tena nanomana-javatra ho azy mihitsy, nefa nareo koa mahita hoe mbola misy zavatra kely eo mitoetrany izay mbola hitanareo mila esana kely, mety hoe mbola tsy tena lehibe loatra aminareo izy mba amelana an'izany rehetra izany dia ireo izay nomanareo azy. Fa tena fanompo-tiavany ray aman-dreny mihitsy ny milaza amin'ny zanany hoe okaloha. Nefa mbola miaina tsara ihany zareo. Ny zavatra ilay ny azony dia manana tombontsoa ihany izy dia mbola milalao. Mbola manana dada sy mama ekinana dia firy aminareo zao ny malala maray aman-dreny raha toy ny zanany ka tsy mba mahony tena mihitsy, tsy vao mainka mandrovitra ny ao anatinao mihitsy zany. Ary raha misy zavatra hafa na hoe hafa koa dia lasa miteraka ny tsy fanirininao hanome ireo zavatra hafa izay no manao azy hafa zany. Fa raha amin'ny lafindray hoe mpisaotra foana zareo, za matoky ianao ry mama, matoky ianao dada, haiko fa ty ahy ianao, haiko fa tena mitsinjo ahy ianao amponao ao, haiko fa rehefa tonga ny fotoana dia ianao no anao izay mba azoky izany zavatra zany. Wow, dia za no ampanaonao mba andeha, hitako fa tena efa vonina ry zareo. Ndao faranana ny tsy fahononan-tena. Ianao hoe tsy voavako mihitsy ny fihetsem-poko. Ny tena marina afaka sika satria ny fisainantsika saika manohatra ny fihetsem-pontsika foana. Raha toa ka misaina tsara ianao dia hanomboka hatsiaro tsara foana, ary raha miteny tsara sika dia hanomboka hatsiaro tsara koa. Fa ny soratra masina aminareo androany, ray ho an'ny saina, ray ho an'ny vava, izay ilazan'ny Baiboly mazava tsara fa ny tena karazam-pisainana tsara dia afa-po anao, ary ny karazan-teny tsara dia tena afa-po anao. Za tena nandany taona maro tamin'ny tsy fahafa-po mihitsy, zany hoe tsy mba nahita zavatra izay anafana ilay tsy fahafa-po mihitsy ato amiko, satria ahy mitady zavatra diso hamenona ny fiainako foana. Ary raha mbola mitady zavatra diso foana ianao hamenona ny fiainanao dia ninona nananao eo? Ianao tsy mety ho afa-po mihitsy. Fa rehefa haitsika hoe Andriamanitra irery ihany no tena afaka mahafa-po, dia afaka no afa-po foana sika dia afaka akafizintsika izay zavatra omeny atsika. Fa izany tsy hoe ho afa-po isika rehefa mahazo zany dia tsy afa-po rehefa tsy mahazo. Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahaenina. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy, fa tena zany tokoa loharan'ny tombontsoa rehetra zany araka an'Andriamanitra momba ny fianinana ilay fahononan-tena izay loharan'ny fahafa-po anaty. Ka i Paoly zany teny an Timoty, raha amin'ireo zavatra izay afaka azonao ry namana sy zanako ara-panahy dia ny fahononan-tena araka an'Andriamanitra. Mifoazy isa-maraina dia tadavy izay tsara indrindra hitovinao amin'i Jesosy mba ho voninahiny zany, eny am-pandehananao dia mifalia. Ilazany aminareo koa androany amin'ny maha-olona izay ananako tombontsoa ampianarana ten'Andriamanitra anareo. Raha amin'ireo zava-dehibe izay afaka azonareo amin'ny fiainanareo, raha amin'ireo toerana mahery indrindra izay afaka hanananareo dia ny herin'ny fahononan-tena. Tsy haiko hoe inona moa zany no afaka ataony devoly amintsika raha amin'izay rehetra ataony dia hoy isika hoe hitanao zao, mety tsy manana ny zavatra rehetra ilaiko androany fa za manana ny Kristy, sady manana fanantenana, manana finoana, sady mionona. Haiko fa mbola anao zavatra hafa Andriamanitra any amin'ny ho avy, fa raha ny androany aloha ry devoly tsy ho angalanao amiko ty andro ty androany dia ionona aho. Ohatra ny hitako vitsy amintsika ihany mila n'izany afatra izany amin'izao androany. Fa ny mionona midika hoe ary tena tiako ty, afa-po ianao sady tsy manaiky lembenana ninona zavatra mitranga eo. Ny hoe mahony tena zany dia hoe afa-po sady tsy manaiky lembenana zany. Hitanareo zany tsy midika hoe tsy mila zavatra hafa tsony ianao. Za tsy mangataka anareo mba tsy haniry zavatra hafa tsony. Hitako fa mahafinaritra ange ny mangataka karazan-javatra amin'Andriamanitra.
Ny Efesianina 2:7 miteny antsika tsara hoe Andriamanitra dia afaka manao tanteraka sy mihoatra lavitra noho izay saintsika antenaina sy heverina. Aza mangataka zavatra kely eo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka. Za zao nandre tantara mahafinaritra izay mety ho marina tsy haiko loatra aloha fa hoe i Arnold Palmer ilay mpanao golf malaza. Rehefa tany amin'ny firenen-kafa ny lalao golf ary firenena izay mbola nanana mpanjaka izany dia tahaka izany nananganana ny gouvernementany. Ary tena faly ery zareo hoe tonga tany hanao golf izy izany ka rehefa tonga ny fotoana andehanana dia hoy ny mpanjaka hoe te hanome anao fanomezana izay mba tena ahatsiarovana zao fa izy hoe tsy azy voatery hanome fanomezana nareo efa voninahitra ao ny maheto ahy tena hanome fanomezana anao izay tsy aza manome an'izany fa raha ny mpanjaka ny teny hoe aniratseranay ianao raha tsy mamelana hanome fanomezana anao. Ary zany dia saiko tena kolotsaina mihitsy any amin'ny firenena maro andalam-pandrosoana izay nalehako fa tena manan-danja amin'izany. Dia hoy izy hoe eny ary ianareo lazainy raha tena te hanome momba ny golf nareo izany tena ahatsiarovako anareo marina dia ny andro manaraka. Izy zany dia laza ny endrik'ireo fanomezana velara-tany filalaovana golf izany izay misy lavaka 12 dia nahitana restaurant, nahitana fivarotana iray feno akanjo momba an'izany. Ary mbola nangataka ireny fiara ireny izy izay miaraka amin'ny tondra sy ireo fitaovana izay efa natao hiaraka amin'izany rehetra izany fa aza mba mangataka zavatra kely izany rehefa natrehan'ny mpanjaka. Amen. Ka miangavy aho mba takaro kely nge zao rehefa miresaka aminareo ny amin'ny hoe ahon-tena. Za tsy miresaka hoe aza mitady ninina tsony. Za tsy miteny hoe aza mangata zavatra amin'Andriamanitra fa mangata amin'ny fahasahiana. Ny Baiboly milaza hoe tsy manana nareo satria tsy mangataka. Ao amin'ny Jakoba 4:2. Aleoko koa mangataka betsaka dia mahazo ny atsasany noho ny hoe tsy mangataka nefa mahazavatra. Ka za tena enjana raha ngataka aminy ary tena feno fiandradrana any amin'Andriamanitra hanao zava-dehibe amin'ny fiainako. Fa afaka manao izany rehetra izany ianao ary mbola afaka ny ahon-tena isan'andro rehefa tsy avelanao manadalanao zany zavatra izany. Rehefa tsy avelanao manadalanao ny fahazona na tsy fahazona izany. Hitanareo hitako hoe isika izany tena mila na dia ny fangatahana amin'Andriamanitra zao hoe Andriamanitra ho za te hanan-trano lehibe. Hitanao zao za efa mpitovy nandritra izay taona maro izay za efa te hanambady. Na ihany koa hoe za te hisontra ao am-piasana na koa hoe za te hanao za mba te hanao ndray fialan-tsasatra lehibe reny Andriamanitra zany zao zavatra mba tena tiako hananana mihitsy. Fa hitako hoe rehefa tena miditra amin'izany isika dia hitako fa mahafinaritra koa ny teny amin'Andriamanitra. Hitanao zao ty zavatra mba tiako hananana fa za tena mba te hijoro foana. Afaka mifaly ihany na tsisy azy zany. Tena tiako zany za mihiny fa afaka manome azy zany ianao mampivelatra ny finoako ary mangataka ho an'izany fa ianao ny larana voalohany ho ahy ka raha mbola manana anao foana dia manana izay rehetra ilaiko ahy zany. Jereo ny Filipianina 4:4. 9:12. Ny fahononantena tsy midika fa tsy mila nininina tsony ianao. Dika zany fa ho afa-po ianao eny an-dalana ho any amin'ny alehanao. Firy aminareo zao nao anaiky androany fa zao ny toerana mety aminareo androany satria raha tena lazaina ny marina dia tena rary ihany ny tsy fahononantena nisy teo amin'ny fiainanao. Firy aminareo ny mahazo zany rehefa miteny aho hoe hitako fa faniratsiran'Andriamanitra ihany zany. Eny ary. Ary za zany eto tsy hoe manameloka olona akory fa za mihitsy ny hainoatra izany efa taona maro lasa izay. Nininana nanako dia tsy mba hampiamy mihitsy zany fa dia nany zavatra hafa foana. Sika dia olona noharian'Andriamanitra ary noforon'ny manokana ho amin'ny tanjony sika. Dia nity azy dia razy ary ho lasa tanjon'ny fitiavany sy ny fahasoavany tanteraka. Ka isaky ny misy zavatra avelantsika andeha alohan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia manapoizina tsika amin'ny ao anaty foana zany ary milaza aminareo marina tena mahitsy mihitsy aho fa taona maro dia na dia efa kristiana za hoe vehivavy tarika dia tsy tena nalala izay zavatra resako anareo androany. Fa dia tena tsy afaka ny faly mihitsy ny saina tsara mihitsy raha mba za zao no hitanareo fitombony asa fanimpoko dia tena nanandanja tamiko satria izany nofo sy tanjoko fa ninina nofo sy tanjonao eo dia te ahitsy amin'ny fivoarana zany ianao. Ka dia hoy aho hoe za raha mba afaka
mahazo olona 600 zao dia amin'ny fivoriana ray faly mihitsy. Mazava ho azy fa nahazo 600 fa zany lasa hoe tena raha mba afaka mahazo olona 10 aho zao amin'ny fivoriana ray. Zay vao tena faly mihitsy. Betsaka aminareo nefa manambola mihoatra n'izay iverinareo azo amin'ny fiainanareo fa mbola misy zavatra izay irin'ny fonareo mihoatra foana. Sasany aminareo manana fombiazana koa efa manana toerana tsara. Hoy nareo taloha tena raha mba manambady aho zao dia tena faly. Zao indray nareo manambady dia misaina indray hoe raha mba ty olona nivadiko ty zao mba mitondra tena tsara. Zay vao tena ho faly mihitsy a. Tena faly a raha mba hanana trano lehibe koa zao azoko le trano ngeza dia tena mahafaly azy zao raha misy olona nampiahana dio ty trano lehibe ty. Dia nahazo olona indray ianao dia tsy tianao indray le olona miasa ao amin'le trano. Tena mahafaly azy zao raha mba afaka miara-miasa tsara amin'ty olona miara-manadio trano ty amiko ty a. Izay ihany ary misy olona ve ato androany. Zay rehetra everinao fa ilainao androany hoe afaka ny ampifaly anao. Dia tena afaka milaza fa tsy haharitra ela zany. Mety anao zany fotoana fo ihany zany fa tsy anao zany haritra mihitsy fa raha Andriamanitra ny voalohany eo amin'ny fiainanao zany hoe voalohany. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Dia anampy ho anareo ny zavatra hafa rehetra sady afaka azo zany ampifalianareo. Andriamanitra zany dia sarotiny amin'izay zavatra izay hoe tsy tiany andeha alohany satria hainy fa noforonina manokana ho azy sika sy taminy ka tsy mety tsara zany sika raha vao mametraka zavatra eo alohany eo mihitsy. Ka rehefa miteny antsika izy ianao azy io voalohany dia no tombontsoa antsika ny tenenany zany. Satria zany no zavatra tokana zay tena afaka ampifaly antsika marina. Ny apôstôly Paoly zao amin'ny Filipianina 4 1:12 dia milaza zavatra azo antoka fa efa tena nivakianareo imbetsaka mihitsy aza. Fa mbola tiako vakitsika ihany zany. Tsy filanjavatra nefa nanaovako izany fa zahay fa nianatra tsy herina na manahoana na manahoana. Afa-po no sady tsy manaiky ozongozona na amin'ny inona. Tena tiako zany. Efa nianatra ny ahon-tena ninina zavatra nisy. Zany zao tena afatra lehibe fisainandehibe ho anareo hiditra ao anatin'ilay fonareo ara-panahy ao dia ho apetraka amin'ny isan'androm-piainantsika rehetra. Raha vao manomboka mahatsiaro ilay tsy fahononana ianao dia anao hoe Andriamanitra no miasa eo amin'ny fiainako dia misafidy ny ionina androany. Misafidy ny hanome voninahitra an'Andriamanitra androany ary iny fa izy foana no ameno ahy izay ilaiko rehetra. Mahalala hetry dia iaina fiainana tsotra anaty tranga sarotra ary mahalala itombo iaina anaty fiainana tsara. Na iza na amin'ny inona dia efa nampianarina ny voky sy onona ary na dia anambe sy anana ambiampy aza na koa alahelo. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ilay mpampahery dia raha zao manokana zao dia mety tena hoe mahatsiaro fanamelohana zany amin'ny fanararotany Filipiana 4:13. Satria isika miteny olona hoe afaka manao ny zavadrehetra ianao, manana fahafahana manao ny zavadrehetra ianao. Ray Paoly tena niteny zavatra manokana teo hoe hoy izy jereo zao nareo manana ny hery ny hijanona faly na dia tsy mahazo izay ilainareo aza ary manana hery ny ho faly ihany rehefa mahazo izay ilainareo. Afaka ianareo manana ny herin'Andriamanitra ifaliana foana amin'izany rehetra izany. Sasany aminareo zao mijery aho tsy manana antoka loatra ny finoana an'izany. Firy aminareo ny mino fa Andriamanitra afaka manome anareo hery ifaliana ninona mitranga fa safidy zany sa tsy zany. Fa safidy izay ilaina ataontsika zany. Fa zany nanapa-kevitra ny farany fa hoe za dia faly foana. Enoy zao tsaroka taona maro andeha hody avy tamin'ireny conférence ireny avy niasa mafy dia nivadiko koa tena niasa mafy tamin'ny fomba maro izy. Dia nipetraka izy dia niaino afoana dia zany fa hitako tena nankafy ihany izy izay hitako fa ositra avy amin'Andriamanitra zany satria ny tantara izay tantaraiko dia saika efa eninjato zany angamba. Fa izy zany dia ndavy mino fa hoe izy dia fiarovana ary eny amin'izay misy aheny foana izy. Fa rehefa mody ao trano izy dia reraka amin'ny fomba maro ihany koa ka tena tia manao ireo zavatra fataon'ny lehilahy dia mandeha amin'ny tontolon'ny lehilahy izy amin'izany dia fianarana golfa na mivoaka mikapaka baolina kely any izy. Hitanareo imbetsaka zany mamela any an-trano rery nefa za koa reraka azy torovana dia misy fotoana tezitra satria izy tsy dia miraharaha loatra
tsy natadidy fa nipetraka teo izy efa ora maro ijery herinandro zany izy hitanareo ahoana zay fa na dia efa nanome azy zany azy izy za mbola nitady ihany mbola nitady foana tsy afaka nifaly soafapo mihitsy any amin'izay nomeny satria nitady azy anome mihoatra dia hainareo ahoana raha mbola mijery olo-kafa foana sika ampifaly atsika ka tsy mandraindraikitra ny amin'izay ampifaly atsika dia mbola isy banga foana eo fiainantsika sady alahelo foana sika aleo fa averiko ihany zany raha mbola manome andraikitra olo-kafa ianao anao zay ampifaly anao dia zao fa ngamo asan'ny vadiko ny manao zay amfaliana zao ny asan'ny vadinao dia ny tsara aminao mila mifanasoa sika fa milaza aminareo an'izao raha mifantoka koa amin'izay amfaliana olo-kafa ianao dia hofaly eny an-dalana ianao dia ho afaka ny anao izany amin'ny tsy fanainako ny amin'izay hitrangana izany eo sasany aminareo zao mety tsy mana fanambadiana tsara loatra fa milaza aminareo raha mody any an-trano ianao ka mba misaina mikasika izay amfaliana ilay vadinareo za zao manana ekipa pira androany fa lazaiko anareo fa hitanareo ndraindray sika tsy mba misaina akory ny zavatra ohatr'izany ohatrany hoe zao isaoran'Andriamanitra za tsy mila mody dia manao zay amfaliana azy fa izy no olako hitanareo izy tsy pino dia ianao tsy afaka nifaly amin'ny tsy pino zany ianao zao alako ny teny zavatra anao za tsy mankaly zany fa tiako zany raha ohatra ka ianao ny pino na mety ho tena mafana fo amin'ny fianakavianareo dia tsy ho tianao ty ianao no manana ny andraikitra lehibe indrindra amin'ny fifandraisanareo marina ety koa mbola misy ray izay matotra indrindra amin'ilay olona foana no manao ny tokony atao voalohany tena mandeha lalina sika zany fa jereo zany no andavantsika zany sady anaovantsika ihany koa ilay hira hoe ity ny tenako ohatrany hoe raha mihevitra ianao fa zany andany fotoana ampifaly azy izy tsy manao ninina za koa tsy hanao zavatra ho azy marina afaka mamadika zany rehetra zany amin'ny fiainanao ianao raha manomboka aminao zavatra arak'izay asain'Andriamanitra ataonao zao ny tsy fahononana midika tsy afa-po tsy faly fihetsepon'ny lolo-po tsy fahononantena fihetsepon'ny tsy fifaliana toetra tsy fahitana sitraka dia zany lasa fingonongononana tabataba fitarainana fialonana fandrindratsy sy fiasan-tsaina fananana alahelo hitanareo ao amin'ny obolana 1 ny vehivavy tanteraka dia nifaritana hoe ary tena mila mahitsy milaza aminareo hoe io madama io tena mampiaiky volana mihitsy zany hoe za tsy mivazivazy tamin'iza voalohana anao zay andehanana matotra miaraka tamin'Andriamanitra rehefa tena natakatra amin'izay hoe vady mahonena taky ny ahoana moa aty zany hoe za zany tsy mba tena tsara zany tena manky ny momba azy dia ny saina hoe ataony daholo ny zavadrehetra dia lehilahy no mipetraka eo mbavady maka ny fiderana rehetra raha tsy tena mahazatra anareo loatra zany dia mila vakianareo koa zany hoe tsy teny zany mihitsy ve lazainy ao raha misy mahay zany zany hoe izy zany mifo maraina be dia manamboatra sakafo dia manao ty dia manao andry dia mivavaka ary voalazany koa fa miasa izy mivoaka miasa dia mibata zavatra manao ny zavatra ao an'lahy izy dia le lehilahy mipetraka eo mbavady malaza satria manana vady tsara amen zao matetika mamaky an'io andevo hoe malaza eto tanàna ianao satria manana vady tsara ka dia lasa nareo zao fa tiako ny 7:20 mitandrina tsara ny ataony ankohonana izy ary tsy homana ny mofo ny fahalainany fosa tsy fahononana sy tsy fitseratena tsy mihinana zany izy tena tiako zany raha miteny hafa io zany dia vehivavy efa nanamboatra ny sainy za tsy amela ireo fihetsepo ratsy angalatra ny fiainako zany za tsy hipetra-potsiny zany dia andany andro hitsetra ny tenako zany satria ny olo-kafa tsy manao izay tiako ataon'izy ireo amiko mba hifaliako koa ny hafaliako ao amin'Andriamanitra zany tsy miankina amin'ny hoe mijanona ao trano dia evy na tsy na hoe zao na izao na koa hoe zavatra hafa ny hafalitsika tokony ho ao amin'Andriamanitra
laza zavatra aminareo tena zava-dehibe ny ananareo fotoana mahazatra amin'Andriamanitra foana. Dia mila tao andoha ao hoe mila mitady ny tavany foana sika fa tsy ny tanany ihany koa. Ary tsy misy olana ny fangatahany-javatra amin'Andriamanitra fa hitako fa rehefa mitady ny tavany dia mivelatra ho koa ny tanany. Raha miteny hafa raha mandeha mitady azy aloha dia omeny ihany zavatra izay ilaiko. Firy aminareo zao ny voata. Eny ary. Tsy misy antony tokony tsy ampionana antsika mihitsy.